Djibat Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le Journal TV. Tamin'ny fitora ariva teo 80 km atsinanana somary avaratra atsinanany Mananjary no misy an'ny foben'ny Rivodoza Batsiray ary vinavinaina hiditra antanety afaka fotoana fohy. Efa manomboka miatraika any amin'ny tanàna maro tahaka ny ao Mananjary, Manakara, Betsiboky ny fanantonan'ny Rivodoza Batsiray tamin'ity androany ity nahitana fasimbana maro ihany koa tany Manandrina androany. Mbola misy ireo taxi be miasa androany na miatrika ny andro ratsy aza isika amin'izao fotoana izao avitsany efa ireo mpandeha raha ny fanazavana azo. 770 ireo tranga vaovao tao anatin'ny herinandro 770 no lavo ary mihoatra ny 100 no ireo forme grave. Izay indray no antotanosy avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka mahakasika ny fivoaran'ny Covid-19 eto amintsika. Maresaka iraisam-pirenena nanomboka androany tsy maintsy manao vaksiny Covid-19 ponina any Autriche. Autriche araka izany ny firenena voalohany ao anatin'ny vondrona Europeana manery ny ponina ao aminy anao vaksiny. Nadidiny rafatra. Konatra tompoko lasy tompoko ao fotoana vaovao tamin'ny École de Veka Manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao dia tamin'ny fitora ariva ateo tany amin'ny 80 km atsinanana somary avaratra atsinanany Mananjary no misy ny foben'ilay Rivodoza Batsiray ary vinavinaina hiditra antanety afaka fotoana fohy miantarandrena io. Tamin'ny fitora ariva teo araka ny vaovao avy teo anivon'ny meteo 80 km atsinanana somary avaratra atsinanany Mananjary no nisy ny fioben'ilay Rivodoza Batsiray 520 km isan'ora ny rivotra entiny izay arahana tafiotra 530 km isan'ora. Mikisaka miankandrefana somary atsimo andrefana izy ka mafaka 720 km isan'ora. Efa tena manakaiky tanteraka ny morontsiraka izy araka izany. Misy ampahany amin'ny ivony efa mahakasika ny morontsiraka ary ny tena ivony dia mbola any an-dranomasina. Vinavinaina hiditra antanety ao amin'ny tapany avaratry ny distrikan'ny Mananjary afaka fotoana fohy izany hoe eo amin'ny Atsasakady na Adindray eo latsaka ny ivony Batsiray. Tsy miova treto ny fizotrany izany hoe amakivaky ny afovoan-tany ary voakan-dranomasina any amin'ny lakan-drano Mozambika manakaiky ny tapany atsimon'ny faritry Menabe rampitso tolakandro anoany. Ny rivotra miaraka aminy tsy mbola niova izany hoe eo amin'ny 520 km isan'ora izay arahana tafiotra 530 km isan'ora. Ny lalany dia mizotra miankandrefana hatrany izany somary atsimo andrefana ary mahafaka eo amin'ny 70 km isan'ora eo. Vokatr'izay fandehanany miadana izay dia somary mihemitra izany ny vinavina idirany antanety izay vinavinaina hiditra any amin'ny distrikan'ny Mananjary iny izy ny takarivana ny alina. Na ny ena izany heriny dia mijanona ho Rivodoza Mahery hatrany izy izany atao anatin'ny izay alohan'ny idirany antanety izay. Amakivaky ny avoan-tany izy izany hoe tsy miova hatrany izany ny vina ary voakan-dranomasina ny any amin'ny lakan-drano Mozambika izy manakaiky ny fahatapany atsimon'ny faritry Menabe iny izany ny rapitso tolakandro anoany. Niova tahaka izao ny filazana loza ho an'ny faritra maro, loza mitatao miloko mena ho an'ny faritra Atsinanana Vatovavy, Fitovonany, Atsimo Atsinanana, Mangoro, Analamanga, distrikana Ambatondrazaka, Vavatenina, Arivomamo, Ambatolampy, Antanifotsy, Antsirabe voalohany sy faharoa, Fandriana, Ambositra, Manandriana, Ambohimasoa, Lalangina, Vohibato, Isandra, Fianaratsoa, Vohibe ary Iakora. Filazana miloko mavo kosa ho an'ny Bongolava, Menabe, Atsimo Andrefana, Anosy, Androisy ny distrikan'ny Sainte-Marie, Soanieranivonga, Fenariveste, Antsalova, Miaranarivo, Soavinandriana, Faratsio, Betafo, Mandoto, Ambatofinandrana, Kalamavony, Iosy. Foana kosa ny filazana loza amin'ny faritra maromaro. Ny tao amin'izay filazana miloko mavo izay zany dia foana ny filazana miloko mavo izay ho an'ny distrikan'ny Farafaravolo.
afoana avokoa zany zao ny filazana voaraindreo distrika manaraka ireto Andala, Maroantsetra, Mananaravaratra, Mandrotsara, Ilamena, Tsaratanàna, Farafaravola ary Maivatanàna. Izany aza dia tanatra aloha zany ny ponina mba mailo mandrakariva amin'izao trangana fandalovana rivodoza izao. Efa manomboka hita any amin'ireo tanàna maro toy ny Mananjary, Manakara, Betsiboka ny fanantonan'ny rivodoza Batsiray tamin'ity androany ity manomboka miakatra ny rano fampitam-baovao voaray miantarandriany avotra. Nanomboka ny maraina tahaka izao ny zava-misy tany Mananjary sy Manakara mandrivotra ny andro ary rehefa manomboka milatsaka ny orana. Raha ny fampitam-baovao manomboka miakatra ny rano any an-toerana ankehitriny. Raha ny zava-misy aty Mananjary renivohitry faritra Voavy amin'izao fotoana izao dia efa miova tanteraka ny toetrandro satria dia manomboka mifofofofo mafy ny rivotra arahana orana madinidinika izany. Noho izany dia misangana ihany koa ny saina mena eny anivon'ny fokontany fa dia miatra aloha ny loza ho an'ity faritra Vatovavy ity amin'izao fotoana izao. Amin'ny ankapobeny ireo mponina dia efa hita sy karatra taratra manantona ireo toerana izay efa niomanina sy ho voatokana amin'izany. Ny maraina teo dia nisy ny fisidiana ireo fokontany anankiroa dia ny fokontany Anosina kosa ny fokontany Ankadrano dia nahitana traboina miisa 827 amin'ny tokantrano 470. Ho tanterana miandalana eto ihany moa ny antotanisa feno ho an'ny traboiny aty amin'ny renivohitra faritra Vatovavy mahakasika ny fandalovan'ny ity rivodoza Batsiray ity. Tapaka ny maraina teo ihany koa ny herinaratra aty an-toerana amin'izao fotoana izao. Tonga aty an-toerana ihany koa ny tale generaly ny FID ary ny BNGRC sy ny avy eto anivon'ny faritra Vatovavy no miara-miasa sy manentana ny vahoaka ny Mananjary ao anatin'ity fandalovan'ny rivodoza Batsiray ity. Efa manomboka miakatra ihany koa ny rano aty an-toerana amin'izao fotoana izao fa dia mamonjy ireo toerana izay efa niomanina sy ho voatokana ao amin'izany ny mponina aty amin'ny faritra Vatovavy aty Mananjary amin'izao fotoana izao. Miakatra ihany koa ny rano tao Betsiboka. Zay eto anosika ilay tsy mety zany dia tena sahirana mihitsy zay amin'ilay rano. Eto zao ny arabe dia tena fotaka fotsiny. Ao anaty tranonay zany dia tena misy rano koa tsika miteny eto. Teny rano anaty trano. Miangavy zany raha ohatra ka mba azo ataony mba ohatra mba misy olona mba mananina dia mba mijerijery aty aminay aty fa dia tena mijaly zay aby. Fotaka tena tsy fotaka. Zao ny henanay aty rehefa lasa ny rano dia mihitra indray fotaka. Io ny kanala kely be io zao mamoaka an'ilay rano makany dia mandrapivoaka an'ilay rano mivoaka makany zany dia miakatra ihany ilay izy dia tafiditra any an-trano. Fofofotaka izay ny rivotra tany Manoro ary narana rotsakorana hatrany izany.
Manoloana ny Tanzania Batsiray ity, ny tombony isan'ny traboina, tsy maraka ny isan'ireo nananton'izany intsony ny site d'hébergement amin'ireo toerana maro, isan'izany eo Mananjary. Ranomasina miakatra, ny ranomamy miakatra, dia mihoatra lavitra n'ilay prévision ny olona voatery hamonjy ny trano fandraisana ny traboina, efa mampiasa an'ilay toerana faharoa natao fiandry zany amin'ny fandraisana an'ireo olona traboina ireo. Tombanana any amin'ny 3,000 any zao ny sinistre amintsika amin'ny teny zao. Mety ho ampy ihany ve izay toerana izay raha ohatra ka mitohitohy izao ao? Izay natonga anay nanomboka teo atoandro teo fampiresaka amin'ny olon-tsotra dia samby mandray aby izay toerana afaka mandray traboina. Satria nampitombo an'ilay prévision manko zany ilay olona mipetraka amoron-dranomasy matahotra n'ity fiakaran'ny ranomasy ity dia lasa miakatra aby zany. Dia ny ohatran'ilay sinistre nahazatra zany ilay isan'ilay olona. Ny fahasimbana zany amin'ny trano no efa manomboka miseho. Isan'izany moa zany ny bazary kely eo Andovosira, mitsohony rivotra tanteraka ny tapo sy ny trano eva amin'ny commune reny. Raha toa ka tsy mbola misy ny tatitra ofisialy hatreto, maro ny fahasimbana hita, isan'izany ny trano rava, sekoly, andrin-jiro sy ny maro hafa. Fa fahasimbana maro ihany koa no misy any Manandrina tamin'ity androany ity noho ny fanatonany Arivo-Doza Batsiray. Manome vana amin'ny faravan'ny trano ny foto-drafitrasa izay efa tranainy amin'ny ankabeazany raha nambaran'ny solomavimboaka any amin'ny toerana fanampanazavana. Aty amin'ny distrika Manandrina moa zany nanomboka hatramin'ny maraina dia nirotsaka ny orana izay arahana rivodrivotra malefadefaka ny tapany maraina fa ny amafy zany rivotra zany nanomboka ny hatramin'ny tatao vovonana no mandrapahatonga n'izao hariva izao zany ary dia tena hita fa rivotra miaraka amin'ny orana ary dia tena maro ny efa zavatra hita fa simba ao anatin'izay nisan'izany ny fambolena, anisan'izany misy foto-drafitrasa mpanjakana ohatra misy EPP anankiroa zao no efa rava dia amin'ny commune Ilanjana izany Zampinambatomana dia commune ihany koa Andakatanibe efa misy izany faharavana zany hoe lasa ny rivotra ny tafon'ny trano dia ny trano ihany koa trano tany dia efa misy miotsaka ny zoron'ny trano. Zay zany zavatra efa misy aty dia mampitaitaina ny mety ho fiakaran'ny rano, eo ihany koa mety ho fitsahan'ny tany, eo ihany koa mety ho firodanan'ny trano satria tsara marihana fa aty amin'ny distrikany Manandrina dia ny akamaroan'ny trano ny ambanivohitra na andrenivohitra azy dia misy ny efa tranainy ary trano vita tamin'ny tany zany tefitany ka dia mampanahy mafy zany amin'izao fotoana izao. Ny fepetra efa niraisina moa zany eo anivon'ny atao hoe ny tompon-andraikitra Resokavy eo anivon'ny distrika dia efa samy nanomana isaky ny commune zany efitrano malalaka niraisina ny traboina amintsika amin'ny teny izao dia ny tao amin'ny commune Batomarina ohatra ny tao amin'ny hôpitaly dia efa nafindrana ny mararina ny mpiasa sy ny olona rehetra satria efa ahihina fa mety tsisy firodanana zany na mety hiotsaka zany trano izany satria efa tranainy tsy efa antitra zany. Tsy nisy fahasimbana ary ny hatsarany toetry ny andro ao Tomasina hatramin'ny hariva ateona eo aza ny Rivo-Doza Batsiray any amin'ny afaritra Atsinanana raha ny fampitam-baovao avy any amin'ny toerana miverina toy ny andavanandro ny fiainan'ireo mponina andehara raha antsika ny fampitam-baovao sy fanampanazavana izay entin'ny Erenao Razafimanana mpanao gazetiny Kolo TV FM Tomasina. Raha ny zava-misy ety Tomasina amin'izao fotoana izao tsy dia misy fiovan'ny toetrandro misongadina loatra raha oharina tao anatin'izay roa andro lasa izay tamin'ity andro any ity. Hitako miena ihany koa ny fitsokon'ny rivotra zany hoe miatony tsy ohatra ny tamin'ny omaly tamin'ny maraina izany ankapobeny miverina manao ny fiainana andavanandro ny olona manao ny asa amin'ny ankapobeny ihany koa ny olona rehetrarehetra izay efa manao ny asa ny an-tsena ny amin'ny fitaterana sy dis. Ny misongadina ihany koa mbola tsy miverina aloha zany raha ny fitaterana mandroso sy mivoaka ny Tomasina zany hoe mihazo ny lalam-pirenena faharoa iny. Dia ihany koa ny lalam-pirenena fahadimy izay miafy tanteraka noho ny fanapahan-kevitra andraisiny ireo mpitatitra mba hisinjovana ny ainy mpivezivezy izany. Raha ny voka-dratsiny izay rivotra izay aloha zany tamin'ity androany ity raha ny zava-nisy toy ny tany depo omaly no nahitana fiakarana ny ranomasina ary maromaro ireo tranona mpanarafo izay mipetraka manamorona n'iny sisy ranomasiny depo anaraka n'iny no somary takatry ny onja ranomasina ary ireo no
izany hoe nafindra amin'ireo toerana fandraisana ny tsaboina ny akabeazan'ireny olona amin'ny toerana manamorona ny ranomasina ireny. Raha ny resaka foto-drafitrasa no resahana amin'ny ankapobeny ho an'ny Tomasina be dia be ireo foto-drafitrasa izay mbola andalam-panamboarana no tsy nahitana fahasimbana ihany koa tao anatin'izay fiaviany ny rivodoza izay isan'izay ohatra ny tetikasa fananganana ny miami izay tetikasan'ny filoham-pirenena. Misy voapitika na dia kely zany amin'izay resaka voka-dratsy ny rivodoza izay. Eo amin'ny boulevard Tsimonao izay andalam-pamitana ihany koa amin'izao fotoana izao ny lalana dia tsy nahitana fahasimbana firy fa tsy ireo vato manamorona ny lalana somary no difotra an-drano ary efa niena ny ranomasina amin'ny ankapobeny ary tsy nahitana izay fahasimbana izay raha ny mahakasika ny boulevard Ratsimonao. Amin'ny ankapobeny aloha rehetrarehetra izay ny zava-misy eto Tomasina tsy misy ny rotatorana amin'izao ora sisitony ilefahana izao mafana ny andro fa saingy ny rahona no manebatebana ny abakabaka amin'izao fotoana izao. Ateraina raha ohatra ka misy ny fiovaniny izay toetiny aby izay dia afitaina ny tikety ihany ny vaovao avy eto Tomasina. Verneto amindrenivohitra isika dia saika zaza mambehivavy maro anisy amin'ireo nafindra ateny amin'ireo site d'hébergement. Isany mandray izany ohatra ny etsy amin'ny EPP Analamahitsy. Ireo fikambanana tsotra sy ny fanjakana no manampy amin'ny sakafon'izy ireo miantarandriana efa. Hatramin'ny omaly nafindra teto amin'ny EPP Analamahitsy ireo zaza mambehivavy avy eo amin'ny fokontany Morarano izay mipetraka amin'ny toerana iva. Isoroana ny mety ho fiantraikany rivodoza izao fepetra izao. Misy any aminay moa ny ranobe no tonga anay ho aty. Izay izao telo mianaka dia le vadiko miantrano any. Miantrano any tanàna. Le cyclone izany mampatahotra anay, mampatonga anay mandeha aty. Satria le any aminay tsy dia tena mbola ritra ny rano. Fa rehefa miakatra eny ny rano dia tonga hatraiza? Hoay hatrany ambalahana mihitsy. Mihoatra amin'ny valahana ary ny rano, mihoatra aty amin'ny valahana ny rano rehefa tena betsaka ny rano. Ny andro izay figadonana izay. Ny antony karareta aty feno rano ny trano dia telo izay teny ihany izany mipetraka. Fa hoe misy an'ity cyclone ity dia tsy mainky voatery niakatra anakaty. Nareo rehetrarehetra anakaty? Izay solotena tsirairay sy ny ankizy. Inona ilay zavatra tena atahoranareo? Ohatra hoe sao dia le trano menjera satria nasilo le rano be teo dia sao dia hoe misy fetraka. Teo sao izay aloha maly izay ny tonga taty maly dia mbola nitady vola aloha izay ny atoandro dia avy eo ny hariva nateriny taty dia hatreto aloha mbola eto izay izao. Raha ny eto mbola misy raha ny fanazavana ny toerana malalaka afaka amindran'ireo izay eny amin'ny toerana iva. Moa izany ny toetra rano misy amin'izao fotoana izao dia ny fiandrasana an'ity le rivodoza ity. Eo ampiandrasana io nefa dia tsy maintsy misy ny hetrika tsy maintsy atao ireo vahoaka rehetrarehetra izay any anaty rano izany aloha dia ny zahana nakarina. Teo moa izany ny tompon'andraikitra maefa rehetra izany ny hetsika na BNGRC zany na ministera rehetra zany eo ihany koa moa izany ny ireo malala-tanana no ONG sy ny rehetrarehetra ny hetsika nanao no aintso zavatra tokoa nametraka indray ny olona reny aty amin'ny tony école tony Analamahitsy zao hitantsika zao ny avy eo amin'ny fokontany Morarano zao nalefa tety satria hita fa tena mbola ao anaty rano mbola dibo-drano ny tranotrareo tena lefa tary ny nisa zany zao ny tafitra tamin'ity omaly zany zao no nezahana ny taty zany eo amin'ny 155 ménages zany zao nefa tonga eto dia 561 personnes zany sinistré zany hoe raika ambinipolo sy dimanjato zany ny olona zany olombelona napetraka tamin'ity toerana ity zany mba ahafahana ialana n'ity rivodoza ty. Raha ohatra zany ka raha ohatra ka tena efa miasarotra le raharaha mino angamba fa mbola azo asiana ihany aty zany mbola azo asiana ihany. Miankina amin'ny fiovan'ny toetrandro ny fempotoana hijanonan'izy ireo amin'ny site d'hébergement Itaky izao. Ireo fikambanana tsy miankina fitondram-panjakana sy olon-tsotra no mifarimina amin'ny fampitaovana sy ny fanomezana sakafo azy ireo. Mbola nisy taxi be niasa tamin'ity androany ity na dia efa miatrika andro ratsy azy isika amin'izao fotoana izao avitsany efa ireo mpandeha raha ny fanazavana azo nambino raha velorsa. Nanomboka nyrotsaka ny orana misy oka miadana ny rivotra raha ny fanazavan'ireto mpamily vitsy ny mpandeha malalaka ny bus matiantoka tanteraka izy ireo. Tsy fampiny entimanana
misy amin'ireo taxi be na noho ny asany nanomboka tamin'ny 10 ora maraina na dia eo aza ny fandalovany andro ratsy amin'ity faran'herinandro ity. Ny fahasahiranana zao dia tsy maintsy miasa zay nahatonga anay mbola hiasa. Nanomboka tamin'ny 10 maraina zao ny asa dia mbola tsy fantatra hoe amfiry ny raha fa ohatrany hoe tsisy olona mandeha tsony, tsy maintsy mandeha mody. Misy atahorana ihany aloha fa efa le asa dia tsy maintsy. Fa patron zao efa tsy maintsy atsona dia mangataka aminazy andeha olo. Tsisy mpandeha fa zany hoe tômôbila miasa koa vitsy dia ohatrany misy kely ihany fa mpandeha aloha zany zao antsoansy tsisy olona. Mahatonga anay safidy asa tompoko dia le hitanao le resabola tsy sahirana zany e. Sahirana tena sahirana zay dia tsy maintsy hoe miasa. Fa rehefa le hita hoe tena mahery moa ny rivotra dia mandeha mody zay. Ka ny atahorana amin'izay indrainy tsy maintsy mandeha mody raha zay raha tonga tapoka le rivotra. Satria raha misy tranon'olona minjera na hazo be dia tsy maintsy totany eny fiara dia simba. Dia tsy maintsy mandeha mody raha tonga tapoka rivotra io. Kile aloha tena mangina. Tsisy olona mivoaka mihitsy izany fa tena vitsivitsy kely. Maro amin'ireo mpandeha no mijorojoro miandry bus. Misy amin'izy ireo efa adiny iray sasany mbola tsy nahita bus andehanany hatrany noho ny fahavitsiny taxi be nanatanteraka ny asany noho ny fitadiavana no antony mampivoaka azy ireo amin'ny tokantrano na dia eo aza ny andro ratsy. Nety mampijoro anay manko dia anaty trano zay satria ny fivelomanay. Aveny Kadimangy zay Ambodrapeto eny tompoko. Eny matahotra ihany zay satria le zavatra hoaterinay tsy io mba hividananay sakafo. Eny tompoko. Tsy mety mivoaka zay fa rehefa tonga le olona ndray azy dia mandeha mody zay ka tsisy atao andrandra tsy manatitra kely enireny tsisy hohanina zay tompoko. Eny tompoko. Tonga dia nahazo. Tsy manano satra ao tonga dia nalakely dia andeha hoana andramomanilatra. Raha ny nambaran'ireto mpamily fiara fitateram-bahoaka ireto raha toa ka mitoy ny faratsy ny andro ratsy mety ato avy hatrany izy ireo ny tolakandro ateo. Resaka asa izay hatrany dia saikana noho ny asa fivelomana ankamaroan'ny mponina tamin'ny ity androany ity isan'izany ireo mpivarotra amoron-dalana. Ny sakafo anio tadiavina anio hoy izy ireo misy larana arjana. Raha ny zava-misy teny Analakely sy ny manodidina io maraina io tsy nahasakan'ireo mpivarotra ny fahatongavan'ny rivo-doza Batsiray. Ho an'ity renim-pianakaviana iray ity izay mpivarotra gony tsy vahaolana hoy izy ny fanajanonana ny asa fivelomana raha ho an'ny androany. Tsisy mividy daholo fa dia hoe fomba fotsiny le mandeha mivoaka ny trano dia hivarotra. Afaka tamin'ny fidy tonga dia satria manantena sao dia mba mahalafo mba hoentina hiaro tena amin'ny cyclone mba hoe mbola tsy tonga zany izy dia mba hoe tsy ane mba vola fidianana sakafo hoan'ny ankizy. Manana aloha zany hatria tsisy fiomanana satria tsisy vola hoentina manatanteraka le izy tsinona. Izay mahatonga ny hoe tsy maintsy mivoaka. Tsy maintsy izay satria tsy manantena hoe tsy maintsy hitondra vola hoan'ny ankizy any an-trano. Tena vao vola 2 arivo. Maintsy mitondra vary kely hoan'ny ankizy dia tsisy loaka zany. Ity raim-pianakaviana iray ity indray mpivarotra ireo sachet fanaromana ny entany mpivarotra amoron-dalana rehefa tonga ny orana. Tsy misy ny tsena hoy izy no fitadiavana nefa tsy maintsy tohizana. Mandeha ny tsena amin'ny andavanandro zany rehefa alarobisy alakamisy dia mahalafo amin'ny eo amin'ny 5 alina sy 1 hetsy azo rehetra. Ary hatramin'ny alina raina zao vola enina 7 arivo ny lafo. Orana zany nijanonana ety. Zay ane ohatra mifaly aviorana indraindray rehefa tonga ny cyclone matahotra ihany mandositra. Miandro rejadona rehefa mijadona izy dia mba mitsoka ohatran'ireny olona mitsoka ireny. Dahoana tahaka ny tamin'ny sary ankoatr'ireo izay nanohy ny asa fitadiavana dia maro ireo olona tahaka ny isan'andro noho ny famezivezy teny rehetra teny ny maraina teo. Nanohy ny asa ny tahaka ny isan'andro ihany koa ireo mpitondra fiarakaretsaka. Ny olona dia zay ety ihany ngamo zay hoaiza zay ety ihany zay fa ny cyclone fotsiny nge tsy vao hoe amin'hoany ny cyclone dia hatramin'izay ohatrany hoe fampitanehana fotsiny hoe ho avy ny cyclone dia tsindrio ny tafo eso tapon hazo sy ny sisa fa tsy isan'izany hoe famerana tsy asa zany tsy mivoaka ny trano sy ny sisa zany zay nohatra mampahagagana ihany ity cyclone ndray mandeha ity. Rehefa karama koa moa tsy misy zay zao hatramin'ny maraina tamin'ny 3 maraina nomboka ny asa eto hatramin'izao tsy misy manontany tsy mbola vaky lovika. Ao ireo ny asa, ao kosa ireo ny ezaka nanampy ny tahiry tao an-tokantrano. Tsy maintsy mivoaka moa amin'ity androany ity satria tsy androany ihany fa na isan'andro ary dia tsy maintsy mivoaka satria noho ny fahaseranana, noho ny tsy fananana.
tena olona mananjanaka tsy maintsy mivoaka ohatran'ny olona rehetra miasa voaka zay satria maninona ma zany tsy nitafavoaka tamin'ny maraina dia tsy maintsy mivoaka amin'izao mitady sakafo atao rapitso e roa andro 3 andro eo zany no manina daholo mba tsy voboahana. Ny boka kosa amin'ny akapobean'ireo mponina teto an-drenivohitra nanomboka tamin'ny fatrora ariva teo ohatra amin'izany isan'izany teny Analakely sy ny manodidina dia ratsika ny sary tamin'izany. Ety Analakely no misy anay amin'izao amin'ny fatrora ariva izao raha ho an'ny tamin'ny maraina aloha somary nahitana olona maro ihany nifamezivezy tety an-toerana amin'izao ariva izao kosa dia tahaka ny hitantsika foana mihidy avokoa ny akamaroan'ireo magazay sy ireo tsena samihafa miainga ary andohana Analakely hatraty ambany aty amin'ny akaikin'ny parkina Analakely ety raha ny zava-misy zany amin'izao fotoana izao dia efa manomboka mihiboka avokoa ny akamaroan'ireo mponina toy ny ireny tamin'ny nisin'ny Covid ireny na izany aza mifamezivezy hatrany ireo fiara isan-karazany ny fiara karetsaka toy izay ihany koa ireto pavion ety Analakely ireto efa mihidy avokoa ny akamaroany amin'izao fotoana izao fa na izany aza misy ihany koa ireo mpivarotra tsy hay mbola tsy ny manohy ny asa fivarotana ihany amin'izao ariva izao isan'izany ny eto amin'ireto mpivarotra kiraro ireto anareo zao manomboka tamin'ny firy ny teto dia rovinareo vao hoe hiala eto zany manomboka tamin'iray ny mivarotra dia amin'ny enina no mody manana efa dia volana tanàna zany tsy izy dia tsy maintsy mampiady. Na izany aza ve misy ihany ve ireo mpanjifa mbola tonga amin'ny vanim-potoana ohatran'izao? Misy fa akiray zakirokely zao mba mividividy eo. Mahakasika ny fandriam-pahalemana efa manomboka mety tsy misy olona intsony ety an-toerana ohatrotry ny ahoana indray mahakasika an'izay? Dia fandriam-pahalemana ety an-tanàna ohatran'ny mamay kely ihany ohatra mamay kely ihany amin'ilay tsisy sécurité miasa zany ety an-tanàna ety dia ohatra mamay kely ihany. Manoloana ny fandalovan'ny rivo-doza Batsiray maro ireo fipetranon-drasy sy ireo mpisehatra ao amin'ny seranam-piaramanidina Antananarivo hisorohana ny loza mety hitranga fanadina. Noho ny fisian'ny cyclone izay manantana ny Madagasikara izao dia natsangana ny cellule de crise aty amin'ny aéroport Ivato mba handrindra ny fiomanana amin'ny fiavian'izany cyclone izany. Izay dia miara-miasa akaiky amin'ny météo sy ny tour de contrôle. Ny anjara asany eto dia mi-assurer l'assistance météo à la navigation aérienne. Rehefa misy ny cyclone dia anjaran'ny service météo mi-aviser ny usager au sol sy en vol. Anisany anjara asana eto amin'ny contrôleur aérien ny mitransmettre vent sy phénomène rehefa misy cyclone ohatran'izao. Ravinala la tour vent au sol 210 degrés 17 nœuds. La tour Flyco Ravinala Roger. Amin'ny vanim-potoana ny rivo-doza ohatran'izao andalovantsika izao dia misy fepetra tokony ho arahana indrindra rehefa mihoatra ny 60 nœuds ny hamafin'ny rivotra dia mila hamafisina ny sécurité an'ny matériel na misy toerana ametrahana ny entana. Anjaranay ato amin'ny Ravinala ny manara-maso fa tanteraka daholo ny fepetra rehetra mifandraiky amin'ny toe-javatra tahaka izao. Tahaka mazatra anaraka dokavatrao isika mialoha ndirantsika ny tapany faharoa amin'ny vaovao rehefa avy. Mbola vona foana ary vona pirenena za koa 038. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac+8. Réussir, apprendre, innover. Faites partie des plus grands et visez plus haut. Inscrivez-vous pour le nouveau semestre. www.cnam-madagascar.g 67 hectares, maison des produits, 6e étage, Antananarivo 101.
Offre valable du 1er au 6 février pour tout réabonnement à partir de la formule Access. Bénéficiez de la formule Tout Canal+, offerte pendant 15 jours. Mandreva indray ny sampana fampalalama avao amin'ny tia ariva ity miaraka amin'ny miantarandrianay ny tenako amin'izany aromeko azy avy hatramin'ny fitenenana. Dia miarabantsika rehetra fantaniako voalohany avy hatrany raha ny avy eo anivon'ny PNGRC takony ahoana ny tatitra azonareo mikasika ny androany zava-misy androany. Faly miarabanareo mianaday amin'izao fampalalam-baovao zao hoe ny tatitra azo androany zany dia atomboko amin'le trajectoire le izy satria raha ny vinavina dia entre ny Vatomandry sy Mananjary no hidirany Batsiray fa amin'izao fotoana zao izy tena Mananjary mihitsy no hidirany ivony androany ka izay no anamafisana ny fampilazana loza rehetra sy ireo toromarika rehetra zay napetraka nanomboka fa 3 jours zay ny BNGRC manao fanentanana nanao ny antsina hoe communication des risques zany ka amin'izao fotoana zao zany dia efa nisy ny évacuation préventive zay natao tany toerana amin'iny côte est ny Madagascar igny manomboka hatrany ambony any Tomasina 2 ka milatsaka hatrany Anosy fa ny Anosy moa zany somary ambanimbany kely fa mety rivotra sy orana fotsiny no hidirany ka hitsofoka ao Mananjary eo androany ile rivodoza cyclone tropical intense Batsiray ka am'izay fotoana zay zany dia efa nanao zay azo natao kosa aloha ny fiomanana ao Mananjary efa nanao évacuation préventive ny tao ary am'izao fotoana zao miisa eo amin'ny 7190 eo ny personnes déplacées fa raha ny vinavinaina araka ny Madagascar araka ny tenenina tamin'ny voalohany dia eo amin'ny 580 000 personnes no impactées directement et indirectement amty fandalovany Batsiray ity ary vinavinaina amin'ny olona 140 000 no hapetraka amin'ny site d'hébergement ny zavatra ny fanarahana dia tsotra tsy hapetraka amin'ny tantsony ireo havatsika malagasy ireo satria ity tsy tondra-drano fotsiny na orana fotsiny fa cyclone araka ny tenen'ny météo dia eo amin'ny 180 km/h ny hafanganam-pandehany fa ny ivony zany no mandeha moramora ny nahatarany fidirany io tokony niditra tandroany amin'ny 10 izy io fa noho nizay fandehanany moramora 17 km/h zay le œil du cyclone dia somary retardé izy fa zao ny zava-doza raha ny cyclone no mandeha moramora dia betsaka ny zavatra potokany efa manomboka tsy ho omby ireo olona déplacé nareo ny site d'hébergement ka mangataka ireo zay malala tanany sitrapo mba hanimera misy espace mba mangataka koa ireo fiangonana ao ny katolika ao ny FJKM ao ny adventiste sy ny sisa zay misy any amin'ny côte est manontolo igny mba hanime efitrano andreo havatsika reo satria tsy homby ty tsika mieritreritra zany fa eo amin'ny 1000 personnes mahery no déplacé nao Mananjary ohatra za mino fa noho ny hamafiny ty zavatra ty noho ny tamtamana natao koa noho ny communication zay nataotsika mba hametrahana ny havatsika anatina lieu sûr zany dia mihamitombo ny olona zay mamonjy ny site d'hébergement ka amin'izao fotoana zao zany dia nanao atsoavy numeran'ny Mananjary mba hisiany zay malala tanana mba hanome efitrano zay no hatory le olona mpahafantarina ampijery ny fahitalavitra ny Kolo TV sy ny mpihainy radio Kolo TV fa tena misy io Batsiray io ary tena mahery vaika misy olona miteny moa zany sisy an'izany fa famendrifendroana fotsiny fa nakorotanana vahoaka fotsiny tsy hiseho tele izahay technicien raha ohatra ka hanakorotana saim-bahoaka zany ary ny science tsy mandainga ny science ary matoa ny tenenina hoe mafy be noho ny cyclone ta 1994 zay Géralda no anarany mafy be noho ny Géralda ity Batsiray ity dia tena mafy marina ny any andafy ny CNN sy ireo mpikatroka amin'ny météo za dia mijery avy any ambony satellite dia hoe ouragan io fa cyclone zany dikan'izany ouragan zany ny any États-Unis d'Amérique no mahafantatra an'izany fa zavatra mahery vaika tena mahery vaika ka noho izany dia manakery foana ny code couleur
manakery foana ny fampilazana loza eto Madagasikara amin'io handalovana io satria izy io ivoaka amin'ny Alahady mivoaka any amin'ny Belle-sur-Mer sy entre ny akaikiny ny Morondava agny ka ny toerana handalovany araka ny densité lay cyclone ny densité mantsy eo amin'ny 450 km eo dikan'izay presque i Madagascar no handalovany 19 régions sur 23 zay koa mbola olana ray hafa namana mpanao gazety miakatra ny ranomasina miakatra ny ranomamy zay ny spécificité n'igny vafidy fonany sy tsy matsinana n'igny ny fiatraikan'izay de mety hitovy hahavo amin'ny tanàna ny hahavony rano de izay ny mitaky sahady ny fialan'ny olona any amin'ny faritra iva mba hamonjy ny faritra avo indrindrandrindra hamonjy ny site d'hébergement satria amin'izao fotoana zao de mifanaretsaka ny olona mamonjy ny site d'hébergement eo koa tsika am'le resaka fiomanana omaly tsika nefa niteny hoe alerte verte de alerte jaune de alerte rouge amin'izao fotoana zao nefa ny sasany zao izy anatin'ny alerte rouge zao vao mamantsika ny tranony mametraka le fasika sy ny sisa somary efa tara le izy ka zay no ampandrenesana mialohany efa mahazo alerte jaune am'izao ataovy zay fiomanana zay satria raha fa jaune io de fa sira fa tsy mandalo io batsiray zavatra hafatra tokony tenenina fotsiny mpitondra isana baratongany de mba mapiditra olo anaty site de misy zavatra iahianazy eo zay ny antsoina hoe prise en charge de tenenina koa ny vahoaka malagasy fa izay miditra anaty site ihany site d'hébergement ihany no prise en charge ny aty Analamanga moa zany de mitohy le fandetanana itsika iny amin'ny ampamarinana aoka tsika mba hiala satria efa misokatra ny ao masinao fa azo ipetrahana ny site d'hébergement ny ampamarinana sy ny ao ambany ampamarinana ny amin'ny faritra iva de ndao tsika hamonjy ny faritra ny site d'hébergement sahady fa hitondra ranonorana mavesatra be ny fandalovany batsiray makoatra ny ao amin'ny Mananjary raha amin'ny faritra hafa zay lalovany le izy mety hoampy ihany koa ve ny site d'hébergement izay efa mipetrapetraka sa hoe tena mety hoahina mihitsy ny hoe tsy hoampy ihany koa raha ny hitatsika zany de efa miezaka ny tompony andraikitra ny komite rehetra isan'ambaratongany raha ny amin'ny région mantsy izy io de ny comité régional de gestion de risque catastrophe zay ny préfet sy ny gouverneur no miara-misahana azy io raha ny amin'ny district de comité de district de gestion de risque catastrophe raha ny amin'ny commune de comité communal de gestion de risque catastrophe raha ty amin'ny fokotany de ELS équipe locale de secours efa manao fanetana reo efa nanao sensibilisation reo indrindrandrindra efa mampihatra ny plan de contingence satria anatin'le plan de contingence misy ny localisation ny site d'hébergement na manampanao gazety ka izay io zavatra ny soratatsika io ihany no ampiharina ao anatin'ny plan de contingence ihany koa ny matrice de réaction rapide ka ny dikany matrice de réaction rapide de ny andraikitra ny tsirairay ao anatin' zany fiatrehana ny loza sy ny tandinin-doza zany ka ny lalàna no manome sika n'izay fahefahana zay de raisitsika olom-boafidy sy olom-boatendry zay fahafahana manao an'izay satria ny mission principale ny fanjakana sy ny ratsamangaikany de ny fiarovana ny ain'olona sy ny fananany efatra ny efen'io cyclone io sika teto niatrika any ana fa ana zany mitondra rano fotsiny de tsy mitondra rivotra de dobo-drano ny olona de misy l'inondation fa efatra ny effet zany de misy effet vent misy ny rivotra be na isika eto Antananarivo hiainana zany androany hariva ihany tsika de hitantsika eo fa hiainana zay rivotra zay de io rivotra io zany 180 km/h de tadidizy renao mitondra fiara na 100 fotsiny mafy be zany de zay ny ilana n'le fahamailona ilana ny fanarahana amin'ny fepetra fianoana ny aina manjery misy effet eau io de le rano hoentiny sady mitondra orana io sy ny tafio-drivotra no mety hapiakatra ny rano rehetra zay afaka apekariny misy effet éboulement io hotsaka ny tany de misy effet glissement de terrain akoatra ny effet na dévastateur sasany mety hoentiny de ny mety fianjerany hazo malemy ny tany mafy ny rivotra de mianjerany ny hazo dikan'izay tokony tsy handeha intsony zany sika anatin'le alerte rouge regny hanaraka ny fampilazany météo nanao antsoavy zay tany amin'ny TVM na manampanao gazety fa aoka zay mba manana espace sy ny sisa mba hanomeny zany de nanome zao ny ireo frères musulmans reo manome ny mosquée any Tamatavy any Brickaville rehetra any de afaka mandositra any tsika afaka mifindrany malakilaky tsika vahoaka de eto zany misy espace mba nanome sadidiko ny anaran'izay nanome misy izy hoe afaka ipetrahany vahoaka fa kosa ny angatany amintsika vahoaka zany
manavitra atsika ny mpiarabelona sy mpiaramonina ny samy malagasy dia ndaotsika mba tsy hangalatra tsy hanimba fa hitandrina toy ny anak'Andriamaso ny tany hipetrahana na ny any Masery eo na ny FJKM na ny Adventiste eo na ny moské io na ny sekoly toeram-pianarana io dia mba ho hajaisika ny fahadiovana ho hajaisika tsy hakahaka zavatra eo lao sy ny sisa raha mitambatra zay zavatra rehetra zay dia mety mba hisy hipetrahany ihany ireo vahoaka malagasy traboinareo ka manaintana antsika rehetra hanaraka tsy tapaka ny fandaminana zay koa ny angatana amin'ny vahoaka enoy ny filazam-baovao dia araho ny fandaminana apetraka ny tompony andraikitra isan'ambaratongany fa raha mahavotandrina an'izay tsika rehetra dia mino fa mba handrasantsika pitoniana pilaminana ny fandalovany Batsiray ho an'ny mpitondra fanjakana isan'ambaratongany saika hadino matomba mindra olana tsitsika namana mpanao gazety dia tsy maintsy misy babao misy sakafo hohanina misy fikarakarana misy ny fiainany andavanandro tany anatin'ny tranony no afindra any anaty sitika tokony samy fahivonina amin'izay raha ohatra ka mazoto ny olona handositra any anaty sitiny dia izay no fahafinaretanay izay ny fahafahamponay mba tsisy haina halatsaka mba tsisy olona haratra fa io moa zany loza sy anjaratsika ny mamefy azy fa zavatra ataon'Andriamanitra izy io tsy maintsy mandalo eto ny trajectoireny ka dia mampahery ny vahoaka malagasy ary misaotra anareo Mikolo TV manasanay amin'izao fotoana zao fa ilain'ny vahoaka malagasy zao tafatafa sy dinidinika sy fampitana vaovao toy izao. Feno dia feno izay fanazavan'izay ankasitrahany ianao nanaiky ny vahiny tato anatin'izao fampalalam-baovao izao. Misaotra betsaka. Zay makasika niny fa maro kosa ireo tantsapam-boly avary amin'ile Magbe tsy mitazatra androany no mijinja avary manoloana ny fandalovan'ny Rivodoza Batsiray manahy ny fahasimban'ny avokabary izy ireo no antony nanaovana izany fanadina. Ny toy ny asa fijinjana ny vary ho an'ireo tantsaha amin'ile Magbe tsy mitantatra tamin'ity anio ity ho fiomanana amin'ny fandalovan'ny Rivodoza Batsiray hiteraka rotsakorana maro ny fiavian'ny Rivodoza izay andifitra sy hanimba ny vokabary antony hanosika ireo tantsaha no ny asa fijinjana raha ny fanazavana hitsankilany niakatra voroeny ny karama amin'izany raha ampitaina ny teo aloha. Efa tarafaka ary le satria nisen'le rambe voalohany iny dia faloa tanteraka le tahony dia ny akabetsahany ary vereo anaty rano daholo tompoko fa dia niezaka mafy zay moa karama lafo be ny pikarama zao napidina an'ireny zao 3,000 ariary ny olona ray taloha vitana 9,000 le rano aty rano aty eo ny lohalika miaka tena tsy afaka natao tsony io fa raha vao mahazo amin'ny vavafo le rano dia matahotra ny olona dia tsy samidina satria raha vao mitsinja kilo zao dia sepitra latsaka nisy very kely ihany izy zany tamin'ity satria noho le rano lalila dia letika ao anaty rano ao le izy satria efa niteneniko anareo hoe lolo ataony dia nisy ny letika ao anaty rano ao fa tsy azony le mpijinja tsara tompoko fa dia sy azony nalaina. Andrasana ao aorian'ny fijanonan'ny rotsakorana ny fotoana nahazana ireo vary nojijaina ho an'ireo tantsaha na eo azy izany misy ny fiapetra noraisina ho fisoroana ny fahasimban'ireo vary. Tsy ahalo zany reo fa misy tany malalaka izay dia aparitaka ao an-tsano ngamba ny lofa akarivo-jivotra fa raha mbola tsy mihiratra ny andro dia izay nanaovana anazy fa le mety ho simba ihany izy maniry raha mafana fa le tany fahafahany tany anaty rano aloha ny tena zava-dehibe tompoko satria mba voavitra zany izy satria ny tena tsy navita voana kotsiray fa Andriamanitra ny namitany dia misaorana ny tompo fa mba azo zany aloha le izy. Amin'itoy kosa ankehitriny ny fanatanterahana ny asa fanadiovan'ireo lakan-drano izay sahan'ny APEPA indrindra manoloana ny fandalovan'ny Rivodoza Batsiray. Abraham Randre mananatra. Ao anatin'ny fiomanana amin'ny fiatrehana ny fandalovan'ny Rivodoza Batsiray nanamafy ary nanao ny fanadiovana ny lakan-drano toy ny kanal Setroa androany teo anivon'ny APEPA. Natao izany no fanalana ireo fako anatin'ny lakan-drano izay miteraka ny fitohanan'ny fikorianan'ny rano indrindra mandritra ny fisian'ny rotsakorana teraky ny Rivodoza. Maso efa tsisy ninina teo dia isahady izy feno be da be dia tsy maintsy esoina foana satria le orana raha tonga dia lasa miakatra be tsy mandeha mihitsy nalaiko sary mihitsy izao ma lefa afaka dia io feno io indray izao le fako arin'ny olona any anaty lakan-drano no mahatonga an'le fako be da be re zao resaka tavoahangy resaka fako ménagère dao zany akabeazany mandeha foana parapatonga ny Mbodimita ny ety fa ety zany dia efa voasakasakana tsikelikely le fako iny ambony any amin'ny andretany iny miverina zany rano miverina makany amin'ny senama iny raha ohatra tena tsy mandeha ny rano eto ohatra.
Tsy mitsahatra mitombo isan'andro ireo fako mameno ireo lakandrano eto Andrenivohitra. Misy ny dingana raina amin'ny fandrindrana ny asa fanadiovana raha ny fanazavana. Tena isan'andro tena tsy maintsy atao foana. Tsy maintsy atao foana isan'andro fa tena jereva nge mbola regny izy daholo reny reny rehetrarehetra reny. Dia le misy manary foana zany aty hatrany ambony any zany midina aty ambany aty dia rehefa avy eo ianao tsy maintsy managny. Nefa le mpiasa tsy voatery hoe tsy manana hoe mpiasa hoe tsy maintsy be da be anao zany fa zay isa effectif tokony hoanina eo zany ny amboarinao foana amin'le izy. Raha isan'andro zao dia mety mahatratra 1 camion fa eo amin'ny 18 mètres cube eo zavatra mazefatra fa tsy tsofin'ny rivotra fa mitsitsika kely izy dia rehefa tonga dia alainy camion. Tsy ahivina vinavinaina hitombo avy telo eny amin'ny rotsakorana mahazatra ny rotsakorana entin'ny rivotra Zabatsiray raha nambaran'ny tompona andraikitra. Manjomina kosa ny andro ao Antsirabe ary avy matetika ny orana. Tsikaritra nefa fa mbola manohy ny fiainany andavanandro ny mponina any toerana Kolo TV Antsirabe. Anisan'ireo faritra tafiditra ao anatin'ny faritra loza mitataona ny faritra amin'ny lokomena ny distrikana Antsirabe voalohany sy Antsirabe faharoa izay holalovan'ny rivotra Zabatsiray. Raha ny toetry ny andro aty toerana ho an'ny tapany maraina dia nanjombona ny andro tamin'ny ankapobeny ary narahana orana manify matetika. Tsikaritra teny an-dalambe rehetra teny ho anteto Antsirabe renivohitra fa mbola maro ireo mponina no manohy hatrany ny asa fitadiavany noho ny fahasairanana ara-bola na dia eo aza ny fiatrehana ny fandalovan'ny rivotra. Andro parking eto zao ny asanay. Ny vakin'ny mpampiasa aloha dia miasa ihany aloha. Raha momba ny asa zany amin'izao fotoana izao dia tena tsy mandeha mihitsy satria tsisy mivoaka ny olona matahotra an'ilay rivotra nga zany. Raha ny fiomanana aloha zany dia efa azo lazana hoe efa manomanomana ihany ny tapo efa nitsindrina an'ireny fasika reny. Dia mbola miandry atsika aloha zany hatreto, miandry izay zava-misy satria mbola tsy tena azo lazana io, mbola tsy tena manao izy izao. Tsy maintsy misakafo na cyclone aza ny andro. Arakaraka ny tena efehany eo aloha ny izao aloha izy aloha mbola milamindamina. Dia rehefa tena mafy dia tsy maintsy mangorona. Hita hoe tena mitandritandrina aby ny olona dia izay makely lafo eo sisa no tsy maintsy raisiny. Ho an'ity mpivarotra sendrana ity dia nisafidin'ny tapany maraina ihany no hamono toeram-pivarotany. Ny aina ny mpanjifa hoy izy noho ny tsy fisian'ny olona mivoaka ny trano. Amin'ilay hoe mivarotra hanina ilaina andavanandro toy ny vary izao moa zany dia nanapa-kevitra ny varotra ihany satria hitanao koa ny fiainana tsy vita mipetraka fotsiny eo an-trano moa ilay izy koa ilain'ilay olona andavanandro e. Dia terena izay koa ny tena dia tsy maintsy mivarotra kely. Tapakandro ihany ny eto aloha tena hainao koa fa ilay olona tena mangina. Andro azy zao raha ohatra hoe kotina ny vola lafo ka hatramin'ny maraina ka hatramin'izao tena mbola tsy nalafo mihoatra 3 alina nefa isan'andro ohatr'izao malafo any amin'ny ray hetsy. Arak'izany dia mbola ao anatin'ny fiomanana tanteraka fandalovan'ny rivotra Zabatsiray eto Antsirabe renivohitra ho an'ny androany ary andrasana ny mety fiovan'ny toetry ny andro ho an'ny anio alina sy ny rapitsy maraina. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa dia 1,790 ireo tranga vaovao tao anatin'ny herinandro. Olona 370 no lavo ary mihoatra ny 100 ireo forum grave. Izay indray nantontanisa avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka mahakasika ny fivoaran'ny Covid-19 eto amintsika fanadina. 10,140 ny totalim-ben'ireo trangana Covid-19 ny herinandro ny 20 janoary hatramin'ny 4 febroary 2020. 2,790 ny tranga vaovao, 4,50 ny tranga vokatry ny fifampikasoana tamin'ireo efa voamarina fa mitondra ny aretina, 5,190 ny olona sitrana, 4,10 no anatin'ny fahasarotana ary 3,30 no maty. Ireo tranga vaovao miisa 2,790 izay azo tamin'ny fitiliana miisa 7,790. Raha mikasika ireo tranga vaovao tao anatin'ny herinandro, hatreto mbola ny faritra Analamanga no ahitana ny trangana Covid betsaka indrindra miisa 3,710. Manaraka azy ny faritra Diana amin'ny tranga vaovao miisa 970 ary ny faritra Sofiana ahitana tranga vaovao miisa 530. Hatramin'ny androany zany miisa 9,707 alasy 3 hetsy ny fitiliana Covid-19 vita teto Madagasikara
ary 7,7 alina ny olona sitrana, 7,3 ny olona lavo. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nanomboka androany tsy maintsy manao vaksiny Covid-19 avokoa ny mponina any Autriche. Autriche araka izany ny firenena voalohany anatin'ny vondrona Europeana manery ny mponina ao aminy hanao vaksiny fanadina. Manomboka androany 5 febroary 2020 tsy maintsy manao ny vaksiny entina miaro amin'ny Covid-19 ireo Autrichiana 20 taona no mihoatra. Ireo ministry manao izany kosa dia mandola amandy hatramin'ny 903 euro sady izay miatra manomboka ny volana martsa 2020. Ity fanapa-kevitra ity izay lalàna lany teny anivon'ny parlemanta omaly manoloana ny forongatry ny valinaretina tany an-toerana nanomboka ny volana novambra 2020. Tsy maintsy nroso tamin'izany fanapa-kevitra izany ny mpitondra rany fanazavana na misy aza ny fanaratsiana azy ireo, indrindra ny fanaratsiana ireo mpikambana hafa ao anatin'ny vondrona Europeana. Na eo aza nefa izay fanerenan'ny olona hanao vaksiny izay dia tsy mbola nisy fiovana ny taham-panaova-baksiny any an-toerana. Mahatratra amin'ny 70% amin'izao ny taham-panaova-baksiny miady amin'ny Covid-19 any Autriche. Etsy ankilany any Allemagne nanomboka ny 20 janoary teo, misy ihany koa ny volavolan-dalàna mikasika ny fidirana amin'izay fanerenan'ny olona hanao ny vaksiny izay ihany koa, mbola mijanona ho volavolan-dalàna izany hatreto. Dia iny maresaka iraisam-pirenena manakatonao vaovao tamin'ity andro antiankatrano nanaraka izany soava tsara dolo. Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.